fifaliana indray no hiara-banatsika izay mijery sy manaraka izao fotoana fandaharana mahafinaritra fankalazana fetin-dray izao instant papa izay ny anaran'ny fandaharantsika eto ankasitrahana ianao mijery izany arabaina manokana ireo raim-pianakaviana na hatratra izao fetinareo izao engany mba samy ahita fifaliana avokoa eo amin'ny fiainana hotahina indray manatra manokana dia nanasa raim-pianakaviana efatra ny fandaharantsika mahafinaritra manamaizy azy izy ireo kanefa dia vonina ny ilalao sy andray anjara eto mijery finaritra nefa mahafinaritra be ny fiarahana eto daholo Bonne anarako tsy somanandrariny izay no mipetraka. Anankitelo ny zanako ny voalohany Juin, ny faharoa Tommy ary ny fahatelo farany vavikely Harela. Kokoa nareo telo. Indraindray misy dika vilana ihany le fijery aty ivelany. Satria raha olona mijery anazy zany dia ohatrany hoe matomatotra tsy dia tena mataotaotra ary zareo miresaka. Kanefa tena tsy izay mihitsy fa miresaka amiko kelikely eo anao dia ohatrany hoe aika izany ty rahalahy ty na ty anadady. Tamin'le zanako farany aloha zany zao no tena nisehon'izay amin'le faravavy. Satria isaky ny tonga zany dia efa tsy maintsy mitondra zavatra ianao. Efa taona izy fa ilay zokony efa lehibe ny zanako lamatoa efa 9 taona. Tasirany leçon mananjanaka efatra koa Luna ny voalohany faharoa Tessia ny fahatelo Yael ary ny farany indrindra Mia vavikely daholo kokoa daholo nareo efa bavy. Apparence ivelany aloha zany tena hoe tsy tena be resaka firy raha tsy hoe olona tena fantatro. Ny olona mahafantatra no tena hoe resahako fa miezaka mifankafantatra amin'olona moa zany tsika. Amin'ny ankapobeny tsy hoe papa masika na ohatrohatr'izany fa za indray tia mifandray aman'olona, tia miresaka aman'olona ary izay zavatra izay na anisan'ny hitako hoe point ampahavitena lehibe ny teneniko zany hoe point fort ty anatiko aty izay hoe mahay mifandray aman'olona sy mifankasofo. Le izy tena misy le fialamboly fa le fialamboly tsy ajanona ka. Mety hoe le matetika fotsiny no tsy afaka. Za zao tena hoe tia manao baskety. Dia le fanaovana baskety taloha hoe isaky ny lahady tsy tapaka mihitsy. Fa rehefa nisy ny zaza dia tsy afaka nanatatra le isaky ny lahady fa rehefa lasa isaky izay mahatsiaro indray le izy amin'izao hoe hatrany elaela tsy mikotrana dia ferina mikotrana. Ny anarako Max Andora fotsy mipetraka any Akaty Lalapotsy. Anankitelo izy vavy daholo. Anankitelo zareo. Karaina ny zokony indrindra 10 ans dia Candice dia Camille manarakaraka anazy farany. Rarisoa anazy telo vavy kokoa kely ho azy zareo. Ny mampatahotra aloha raha zao endriko zao tsy mampatahotra. Fa raha ohatra hangataka service miankina amin'ilay service koa. Fa en général olona ouvert mandray ny karazan'olona rehetrarehetra. Ny mazy apetraka amin'ny fiarahamonina zana ao an-trano ary dia mitovy ny ivelany any. Cool foana. Ary izay mihitsy no ahafantaran'ny olona anahy. Za rehefa miresaka amiko dia somary meme izay foana. Ary tsy mbola nisy olona niresaka tamiko natezitra be ary ka tsy meme. Izay zany ahafantaran'ny fiarahamonina anahy. Mirado ny anarako raha eo amin'ny fiarahamonina indray dia pasteur Mirado. Mipetraka eto Soamanandrarina. Za dadan'ny Neriael avy amin'ny teny hébreu izy io. Dia ny hevitra izay dia hoe ny tompo Andriamanitra dia fahazavana. Raha fijery ny fiarahamonina indraindray dia hoe masika, tsy masika fa entitra. Ary nefa koa dada cool satria tena tia zanaka. Mety hoe izy tokana angambany dia tena tiako be fa nefa nabetsaka raha tiako foana. Misy fotoana miara-mandady amin'ny zanako ao an-trano miara-manao soavaly dia za mitarika izy manaraka dia mitsikitsiky ery izy faly ery izy dia azoko tsara koa moa fony aminatin'izay fotoana izay dia mitombo fifandraisanay sy ny fifankatiavanay. Kokoa ny Ariel zanaka dada endry tsara fa i Jesosy foana zanako. Vonina ny andray anjara anatin'izay kilalao io. Atsika vonina ilalao foana ka. Matoa tonga eto dia ilalao dia
Ninona kilao vonitsika hoazintsika eo ambany. Ny lalao antsika voalohany dia ampiasan'ireto taremarika ireto, misy voalohany ka hatramin'ny fasivy izy ireo fa ho ampifangaroantsika ny toerana misy anazy dia ny iray mpianakaviana no miezaka mandahatra anazy sy mitsatoka zany ka izay voalahatra azy voalohany ka hatramin'ny fasivy no mahazo ny fandreseny. Natao akitsapaka aloha zany ny filaharan'ny fandraisana anjara, efa vonona be izy ireo, ny indray mamadika ary aloha nondao jereny e. Sarosarotra ny lalao andao ary aloha andramana ny mamadika indroa e. Hitantsika amin'izany fa na raim-pianakaviana azy ireo dia mbola afaka milalao toy ny zaza ihany ary mbola azo atao hoe manana fitadidiana be ihany koa. Fa andao ary isika hiditra ao anatin'ny kilalao manaraka dia ho hitantsika eo toy ihany. Amin'ity kilalao ity dia mandroso manaraka ny fitotoky ny dia tongotra ny mpandray ireo mpandray anjara. Rehefa vita iny ny fampiasam-batana, hitantsika fa tena kay mbola matanjaka be ireo mpianakaviana ireo dia andao hiditra ao anatin'ny lafiny ara-tsakafo indray isika, jerentsika indray hoe iza indray no mahavita miherimihinan-tsakafo aingana indrindra ao anatin'ny fotoana fohy sy voafetra ihany. Ndao ary. Na ny mamy, na ny masira, na marikivy, na somary mangidy, ny tsakitsaky dia samy hita ao anatin'ireo sakafo ireo avokoa. Papay, akondro, voasary, sambosa, cacapigeon ary jus cake. Teto na dia hita hoe samy aingana ary izy ireo.
Hatreto indray arany ny fiarahantsika tamin'ity fandarana manokana fankalazana ny fety indray ity. Ankasitrahana lehibe reto ray mpianakaviana izay manamaha-izy azy ireto izay nay nampifaly sy ny lalao tamintsika teto dia ankasitrahana lehibe ihany koa ianareo izay mijery sy manaraka ny fandaharana. Omena maro fankasitrahana kely moa izy ireo sady mirary soa ny ray mpianakaviana rehetra naiza misy ianareo dia mirary soa hotahian'Andriamanitra daholo havita ny adidy sy ny andraikitra eo amin'ny samy eo amin'ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina naiza veloma daholo indray ary.